mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faramarahabantsika rehefa koa malala tratra ity sabotsy fa 8 ny volana novambra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny Apokalipsy toko 7. Apokalipsy toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 7:17. Apokalipsy toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 7:17 aminaran'i Jesosy. Ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Filadelfia. Izao no lazain'izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoa ka tsy hisy anidy, ary manidy ka tsy misy mamoa. Fantatro ny asanao, indro efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao, ka tsy misy maharindrina azy, fa manana hery kely ihany ianao, ka mitandrina ny teniko, ary tsy mba nandaha ny anarako. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana, izay milaza ny tena nojioso kanto tsy hisy fahamandainga. Indro ataoko tonga akoko eo anoloan'ny tongotrao ireo, ka ho fantany fa izaho efa tia anao, satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao. Izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andron'ny fakapanahy, izay hiatra amin'izao tontolo izao fizantoera izay monina ambonin'ny tany. Ho avy faingana. Tany mafy izay anananao mba tsy hisaka satroboninahitra, izay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra, ary tsy hiala eo intsony izy. Ary hosoratako eo aminy anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra, dia Jerosalema vaovao, izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra, ary ilay anarako vaovao, izay manatsofinao ankizy iaino, izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ray masino, manamasinina ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fiangonana fahaenina amin'ireo 7 izay nanoratan'ny tompo taratasy ity eto am-pelatanantsika ity tamin'ireo fiangonana 7 tany Aziminora tamin'ny taonjato voalohany. Ary dia Filadelfia moa no anaran'ilay toerana. Arak'izany dia mikasika ny fitiavana na ny fitiavan'Andriamanitra no hafatra lehibe izay asehon'ny bokin'ity Apokalipsy toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 7:17 ity. Ny fitiavan'Andriamanitra ny fiangonana, fitiavan'Andriamanitra antsika. Inona moa no endriky ny fitiavan'Andriamanitra aseho antsika amin'ity taratasy ity? Mazava ho azy fa ny Baiboly manontolo dia maneho ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Raha mimetra-panontaniana amin'ity Baiboly ity isika manao hoe inona Andriamanitra no endriky ny fitiavanao anay, dia tsy hita pesipesena fa hoy tenen'ny Salamana hoe mihoatra ny lanitra ny famindramponao, mipaky any amin'ny rahona ny famindramponao, mipaky any amin'ny rahona ny fitiavanao. Izany hoe lehibe ny fitiavan'Andriamanitra, ka tsisy tenin'olombelona mahatanisa akory ara zany hatsara ny fitiavan'Andriamanitra, zany alehibe ny fitiavan'Andriamanitra. Jaona indray mandeha namitina, azo lazaina hoe iombonany rehetra fa mahafitina ny Baiboly. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao, nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa manana fiainana mandrakizay. Mamitina ny Baiboly manontolo, mamitina ny fitiavan'Andriamanitra. Fa na izany ara afaka mangarangarana kely ihany tsika amina endrika manokana amin'ity Apokalipsy toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 7:17 ity, hafatra ho an'ny Filadelfia. Misy lafin-javatra 2 iresahan'ny Apokalipsy eto, ny fitiavan'Andriamanitra ny fiangonana, fitiavan'Andriamanitra antsika, ny fitiavan'Andriamanitra ny mpino, dia asehony tsara ara amin'izany lafin-javatra izany ozy manao hoe asiako varavarana mivoha eo anatrehanao, ka tsy misy maharindrina azy. Inona andika zany ry havako malala? Endriky ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia izao, tsy varavarana mihidy, fa varavarana mivoha. Tia antsika Andriamanitra, tia ny fiangonan'Andriamanitra, ka mamoha varavarana ny fiangonana. Ny varavaram-piangonana mivoha, fa ny varavarana rehetra dia mivoha amin'ny fiangonana. Hoy izy manao hoe asiako varavarana mivoha eo anatrehanao, ary tsy misy maharindrina azy. Milaza fahefana izany,
eto de Jesosy no milaza manao hoe izy angeny manana lay fanalahidy lay fanalahidin'ny Davida izay mamoa, izy no mamoa ka tsy misy maniry ary mity tsy misy mamoa, tokany io fanalahidy io. Io tahaka ny manda fa izay manda de manana fanalahidy lehibe, ngeza be le fanalahidy ary io tsy hoe misy olona be de be manana azy fa olona anankiray ihany manana azy, dia tsy tafiditra ao amin'io manda io raha tsy misy an'io fanalahidy io. Ary de zay sary zay no asehoan'ny tompo eto manao hoe any amin'ilay fanalahidy ary efa nivoany ny varavarana, nivoany malalaka ny varavarana ary tsy misy mahidy zany varavarana zany, zany hoe tsisy mahasakana ny planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, tsy misy mahasakana ny planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Hitantsika fa ny zanak'Israely raha namakivaky ny hevitra de nisokafan'Andriamanitra, tsy nisy varavarana nihidy teo anatrehany, sokafan'Andriamanitra avokoa ny varavarana rehetra nivakivakiany zanak'Israely, nanomboka tany amin'ny varavaran'ny Egyptianina, namaky ny varavaran'ny Egypta, namaky ny varavaran'ireo ataontsika hoe ny Amorita, ny Hitita, ny Jibosita, ny Gargazita, zany rehetra dia novan'Andriamanitra avokoa ny varavarana rehetra ary nasehony farany ela de zao ny varavaram-pasana aza novoany ny danadana ny varavaram-pasana, novoany ny danadana ny varavaram-pasana, tsy hoe ho an'i Jesosy varavaram-pasana nisokatra fa ho anao, azony Jesosy tsara ny nivoaka tao am-pasana ka nihidy ny varavarana, azony Jesosy natao tsara zany mazava ho azy. Tsarotsika tsara ny tenin'ny Jaona manao hoe rehefa nitsangana tamy Jesosy de nirindrina avokoa ny varavarana saingy tafiditra izy. Noho zany tsy voatery mihitsy akory ho nanokatra ho nisokatra ny varavaram-pasana de tafavoaka Jesosy, afaka nivoaka tao am-pasana foana Jesosy, fa ny dikany hoe nisokatra ny varavaram-pasana de ho porofo hitatsika fa tsy misy mahasakana an Jesosy, ho porofo hitan'ny mason'ny mpianatra fa velona Jesosy, ny dikany hoe nisokatra ny varavaram-pasana, nisokatra ny varavaram-pasana tsy ho an'i Jesosy akory fa ho atsika, ilazana amitsika fa tsy misy varavarana mirindrina intsony eo anoloantsika. Zany de afaka malala toko atsika fiangonana zany, nahoana atsika fiangonana no tsy manana fahasahina, nahoana atsika ny fiangonana no tsy manana fahasahina, nahoana atsika fiangonana no to mahita varavarana mikatona amin'ny sehatra rehetra, nahoana isika mpino amin'ny fiainantsika no to varavarana mirindrina mandrakariva no hitatsika, hany ka mora-kivy isika, hany ka everitsika fa voafetra ny asa, hany ka voafetra everitsika fa mirindrina ao anatin'ny rindriny efatry ny fiangonana io, ny fitahian'Andriamanitra, everitsika fa ao anatin'ny rindriny efatry ny fiangonana ihany Andriamanitra de manjary voahidy ao anatin'izany efitra izany, na ny efitra maro samihafa isika, ny efitry ny fantrahana, ny efitry ny tebiteby, ny efitry ny olam-piainantsika maro isan-karazany, de eto Jesosy miteny manao hoe misokatra ny varavarana. Ary ny mararaha de zao ndraindray miaraka hiditsika ao anatin'izay mety ho efitra mamatotra atsika Jesosy. Misy tonkaliny Nalso Ravalitera zay vao omaly ny tsaroana manokana ny fahavalopolo taonany, na tsy ary zany manokana ny mpikambana atao amin'ny avady supem omaly, na tsy ary manokana ny fahavalopolo taonany zany mpanoratra zany zay arabantsika manokana noho ny zany fitsingerenany ny fahavalopolo taonany zany, nanokana an'ireo mpanoratra maro fotoana niantsana ny tonkaliny omaly tetsy amin'ny ivokolo anankiray am'izay nanaitra de afaka malala de le tonkaliny soratany taona vitsivitsy lasa le manao hoe avoay Jesosynay, aza tazonina rao am-piangonana ny Jesosynay, avoay Jesosynay fa ho anay mahantra, ho anay eny amin'ny arabe, ho anay nona, ho anay sahirana, avoay Jesosynay. Ary manaitra de afaka malala le tonkalo satria ndraindray dia hiditsika ao anatin'ny fotsika fotsiny Jesosy, fa tsy avelantsika hiasa amin'ny tanantsika, tsy avelantsika hiasa amin'ny vavantsika, tsy avelantsika hiasa amin'ny tongotsika, fa hiditsika ao am-potsika Jesosy. Na koa mety ho hiditsika ao amin'ny fiangonana, anatin'ny trano fiangonana, hiditsika amin'ny efitra misy atsika Jesosy, ary zay eto Jesosy manafatra manao hoe manokatra varavarana izy, te hitaonantsika hiala amin'ity tahotra, tebiteby, fieritreretana hoe manapetra Andriamanitra,
tiany tompo takatritsika fa rehefa ny zavatra tian'Andriamanitra ho tanterahina de tanteraka. No zany zavako malala amin'ny fiainatsika isan'andro, tsy amin'ny fiainam-piangonana ihany zany fa amin'ny fiainatsika isan'andro, mananana saina misokatra, mananana fo matoky an'Andriamanitra. Ny Andriamanitra ao nisokatra na dia ny fahasanana. Ny Andriamanitra ao mahay ny zavatra rehetra, any Jehova ny tany zay rehetra eo aminy. Ary efa nanafatra izy hatrany am-bokin'i Isaia mpaminany manao hoe ny tanan'i Jehova tsy voafalava ary tsisy maharombaka zay operan-tanan'i Jehova rehefa miasa izy, tsisy mahasakana. Ary eto dia mafisy manao hoe indro fantatro tsara ny asanao, efa nasiko varavarana mivoha eo anatrehanao. Ry havako, inona ny fantatro tompo amin'ny asanao? Fa rehefa fantatry ny tompo ny asanao, asan'ny finoana, asan'ny faharetana, asan'ny fitiavana, asan'ny fifaliana de zao matoky fa tsisy varavarana mirindrina eo anoloanao fa varavarana misokatra. Fa ny faharoa zay asehon'ny tompo amin'ny fitiavany antsika ry havako malala. Ny olona manana an' Jesosy zany de zao tsy tapidala-kale. Ny olona manana an' Jesosy tsy misy an'izany hoe tsisy ninona azo atao tsony. Ny olona manana an' Jesosy tsy manao hoe vitany amiko, tsisy ninona tsony ny amiko. Tsia, ny olona manana an' Jesosy de zao manana finoana mandrakariva fa izao misy varavaraka misokatra eo. Ary io mampatsiaro ny tenin'ny Calvin. Ozy Calvin manao hoe raha mirindrina ny varavarana anankiray de matoky fa misy varavarana hafa indray sokafan'ny tompo anao. Endriky fitiavan'Andriamanitra lehibe zany. Fa endriky fitiavan'Andriamanitra lehibe faharoa dia asehony eto manomboka amin'ny andininy fahasivy. Izy manao hoe fantatro indray angereo olona milaza ny tenany ho jiosy. Iny moa ny teny jiosy zany hoe tamin'ny andron'ny fahatonjato voalohany de nisy karazan'olona niambo ho jiosy. Azo adinoina fa ny hoe jiosy any de tsy tena milaza firenena loatra raha miteny hoe jiosy, fa milaza tena zavatra ara-pivavahana. Tena milaza le fivavahana mihitsy. Ary dia misy zany karazan'olona tamin'ny taonjato voalohany nihevitra ny tenany ho tena hoe marina sy mahitsy, nandala ny fivavahana tena araka ny tokony ho izy, nandala ny indriky le fivavahana arak'izay zay heveriny no mety. De hoy ny tompo eto manao hoe misy tena nilaza mihitsy hoe izy ny tena izy ny tena tsara, izy ny tena masina, izy ny tena tsisy kiana, izy ny tena tanteraka. Dia zay no nahatonga andro Paoly reny ny teny manao hoe raha misy mpanotra de zany lohany. Teaneo Paoly, teaneo fanetreteny Paoly eo anatrehan'ireny mirehare ny amin'izay heveriny ho tsara eo amin'ny fiainany. Ary dia io teneniny tompo manao hoe rehefa reny dia tsy hisy kanjo, tsy hisy famandaika. Tahaka ny fariseho, tahaka ny taranaky ny fariseho, taranaky ny mpanolo-dalàna, taranaky ro nanombo an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Tsy izy. Ary dia endriky ny fitiavan'Andriamanitra eto de hoe ny tompo manao hoe indro fa ataoko hiankohoka eo anatrehanao reo ary ataoko fantany fa za efa tianao. Inona ny dikan'izany? Io manamarina lay tsodrano any am-boky Deutéronomie toko 7:20 manao hoe hitay anao Andriamanitra na mivoaka ianao na miditra ary ataoko resy eo anoloanao ny fahavalonao. Zany hoe io lay tenen'ny tompo eto hoe hiankohoka indray eo anatrehanao. Inona dikan'izany? Tsy hoe misy varavarana misokatra ihany fa izao koa tsisy atohitra anao. Tsy hoe misy varavarana misokatra ihany ka varavarana misokatra ahitanao ny fahavalonao, na varavarana misokatra ahitanao zavatsarotra, na varavarana misokatra ahitanao zava-manahirana, fa varavarana misokatra endrika faharoa izay andolian'ny fahavalonao eo anatrehanao. Zany hoe tsy hisy atohitra anao, tsy hisy aresy anao. Ireo zay mety ho manenjika mankahala anao de zao hiankohoka eo anatrehanao. Lay hiankohoka io tsy tena amin'ny lafiny hoe faharesena loatra satria ny mahamaiky antsika ange tsy hoe resintsika ny olona tsika mpinitra zany. Ny mahamaiky antsika tsy ny hoe humilier olona, nambany olona, hanao ny olona ho tsinitsinina, tsy zay ny mahamaiky antsika. Fa mahamaiky antsika ny andresy lahatra ny olona ho an'ny tompo, ny hahatonga ny olona ho babon'ny Jesosy ny mahamaiky antsika, fa tsy ny hahatonga ny olona hiankohoka eo inatrehantsika ka ho resintsika. Tsy ny fandresentsika ny zava-dehibe fa ny fandresen'i Jesosy. Ary dia zay ny dikany hoe hiankohoka eo anatrehanao. Indray maka misy mpanao 10 minitra ny tsekoly alahady mba tsaroko. Indray maka ozy nisy
rangaha lehibe anankiray. Rangaha lehibe izy isaky ny misy de mividy mofo foana ao am'ty ao am'ty mpivarotra mofo zany. Dia rehefa tonga izy mividy isa-maraina zany ty rangaha lehibe efa zoky io, le efa fotsy vola efa tena ary izy de mahi efa anatin'ny fahalehibiazana de tsy tapaky isan'andro izy mividy mofo ao am'ty mpivarotra mofo ary mitondra vola ary mitondra an'lay vola izy avany dia mitsikitsiky izy mitondra lay ravim-bola izay eny am-pelantanany $1 de mitondra lay vola $1 anankiray tam'zany fotoana zany zany mofo de $1 ny vidiny dia mihazakazaka izy mitondra lay $1 dia manome lay mpivarotra de mitsikitsiky izy de faly ery izy dia manome mofo azy foana lay mpivarotra manome mofo azy foana lay mpivarotra faly ery mitsikitsiky mahita ty rangaha lehibe mahidy mahantra sahirana. Ndray andro no ny antony tsy fantatra de nandalo fotsiny lay mpivarotra mofo mahazatra ty rangaha lehibe fa lehibe de lehibe fa lasa niampita ty am'le mpivarotra mofo anankiray ery ampita niazakazaka nivoaka ny fivarotany lay mpivarotra mofo mahazatra de niantso an'lay rangaha. Oringa Arturo, aty amiko any ianao mividy mofo, mba miangavy anao aleo aty amiko any ianao no mividy mofo. Dia aimozy nga Arturo de niverina ilay rangaha lehibe Arturo ianarany de niverina ndray izy nanome lay vola ary dia nitsikitsikiny ndray ny mofo avy tany am'ty mpivarotra mofo ngiahy Arturo de lasa. Fa inona ny tena nahatonga ity rangaha ty niantso mafy, tsisy mpividy nga ny mofony no niandry ny vola ngiahy Arturo izy tsia efa tsisy de salama saina loatra ity lehilahy lehibe antsoina hoe Arturo ity. Ary efa tsy salama saina izy, efa tratran'lay antsoina reo am'teny frantsay hoe démence, efa tsy tianana samantsara tsony saina de zao tsy mahafantatra momba ny vola tsony izy. De zao nataony manao sary vola amy tanany izy. Izy iny $1 iny lay $1 anankiray iny mahita dia alainy tahaka de ataony sary vola amy tanana de ataony sary le vola de ataony amy tanana de vita zany manao dessin zany de iny no entiny makany am'lay mpivarotra mofo. Dia lay mpivarotra mofo zay nahafantatra azy, nahafantatra ny fahantrany, nahafantatra ny olany, nahafantatra ny tantarany de zao tsy te humilier azy hono ny teny frantsay, tsy te hanambany azy, tsy te handratra azy fa izao niraisiny vola sary tanana $1 de nomeny mandrakariva lay nandritra ny 5 taona de nomeny ohatr'izay foana isan'andro mofona $1 no nomeny an'io rangaha io. Taty aoriana vo ny accident izy io rangaha io satria efa von'lay karazan-drazana Alzheimer de maty izy. Nandritra ny 5 taona zany dia naka mofo $1 tamin'ny vola tsy ataontsika hoe sandoka satria tsy fanahy nina tam'lay mpivarotra ity rangaha ty. Ny tanjona de zao ndraindray tsy voatery ny zava-dehibe angetsiny hoe manambany ny olona tsy hoe resinao de ampandadizina tsy zany mamaika an' Jesoa raha miteny izy manao hoe iankohoka eo anatrehanao de zao hobabonao reo jiosy reo mody jiosy reo tsizy reo hobabonao an' Jesoa. De afaka malala zany zay ny dikany hoe varavarana misokatra eto endriky ny fitiavan'Andriamanitra tsy varavarana misokatra ahatonga ny olona andadilady eo amitsika ka ho ambanitsika ho tsinitsiny avitsika ho setrasetra itsika tsy zay fa ny dikany hoe varavarana misokatra de zao ahafahan'ny olona manatona an' Jesoa, ahafahantsika manatona ny olona ny marimarina kokoa ka mahatonga ny olona andray an' Jesoa ho babo an' Jesoa tahaka atsika koa. Endriky ny fitiavan'Andriamanitra atsika zany hoe isika zay mpanompon'Andriamanitra tsotra, itsika izay vahoakan'Andriamanitra de zao manjary fitaovana izay iankohofan'ny olona, tsy isika loatra ny iankohofan'ny olona fa Jesoa saingy nataon'Andriamanitra mahatonga ny olona miankohoka eo am' Jesoa isika. Endriky ny fitiavan'Andriamanitra. Fa ny fahatelo zao farany dravako malala de zao miaro atsika Andriamanitra. Endriky ny fitiavan'Andriamanitra atsika miaro atsika Andriamanitra rehefa mivoaka ny varavarana zay misokatra eo isika, miatrika ny fijoana vavolombelona ka mahatonga ny fahavalontsika iankohoka eo anatrehantsika tsy mora kory raha
misy ny latsaka ao anatin'ny firiariana rehefa niankova ny fahavalo, misy latsaka ao anatin'ny fitiavam-boninahitra, misy latsaka ao anatin'ny avonavona, misy latsaka ao anatin'ny fieveran-tena ho zavatra, misy latsaka ao anatin'ny ny fieveran-tena ho tsara ho mendrika noho ny hafa. De eto ny tompo miteny manao hoe izaho kosa iaro anao ova vonjy amin'ny fakapanahy. Ny fahombiazany ndray avako malala de indraindray mampirehare, indraindray ny fahasoavana rehefa tsy miambina de mampirehare, ny fahefana indraindray mampizahozaho. Ary dia betsaka ireo zay ataontsika hoe lava ao anatin'ny fahefana, betsaka ireo lava ao anatin'ny firiariana. Tamin'ny taona 2024 de nisy psikology anankiray antsoina hoe David Owen dia namoaka fikarohana momba ny antsoina hoe syndrome d'hubris. Syndrome d'hubris, hubris am'teny grika milaza zavatra démesure, milaza zavatra ratsy toy ny avonavona, firehareana, fizahozahoana, fieveran-teny ho zavatra, zay no antsoina hoe hubris am'teny grika na hybris mitovy ihany. Ary dia namoaka izy manao hoe misy ny olona tratran'io syndrome d'hubris io 420 toetra zay marika ahafantarana, misy toetra 420 zay ananan'ny olona tratran'ny syndrome d'hubris hoy David Owen. Ary dia anankiray am'reny ilay hoe fitiavana fahefana, fitiavam-boninahitra, tsy mety miain'ny hafa, masika mandray fanapahakevitra tapoka tsy ampozana am'kery amy fahefana sy ny sisa rehetra, tsy mety miain'ny hafa, mieritreritra ny tena ho tsara irery, mieritreritra ny tena ho ny tena ihany ny tsara, mieritreritra ny hafa ho tsinitsinina sy ny sisa rehetra. Ary dia eto de hoy ny tompo amin'ny endriky ny fitiavan'Andriamanitra ny miaro antsika am'izao. Amin'ny fakapanahy amin'ny zavatsarotra amin'ny isan-karazany de endriky ny fitiavan'Andriamanitra de hoy ny tompo aminao, za no iaro anao amin'ny fakapanahy, miaro anao amin'ny fakapanahy, ny firehareana, fizahozahoana, ny fitondratena tsy mendrika, miaro anao am'zany fakapanahy zany Andriamanitra. Endriky ny fitiavan'Andriamanitra nandriavako malala, endriky ny fitiavan'Andriamanitra ny fiangonana, anokafany tompo varavarana ny fiangonana, ampandresen'ny tompo ny fiangonana, fa izao taon'ny ko ny tompo atsiaro, fa ny fiangonana isika mpino de Andriamanitra ny miaro antsika. Noho izany, inona ny afatra ao anao? Afatra ao anao de zao: ho avy Jesoa, tany mafy zay anananao, mba tsy hisiaka ny satroboninahitra ao. Sao variana amin'ny varavarana misokatra ihany, fa izao tsarovy fa ho avy koa Jesoa, tany mafy zay anananao, mba tsy hisiaka ny satroboninahitra ao. Ho avy Jesoa, tazomy mafy ny finoanao, ny fanetretenanao, ny fifalianao, ny fitiavanao. Vavaka sika. Tompo am'zao zay noho ny amin'ny soratra masina zay manome fanantenana anay, fa Andriamanitra mahafantatra ny asanay, ny fikelezanay, ny faharetanay ianao, dia mivavaka say tompo ampaherezo mba ahafana fo amin'ny asa tsara. Ary misaotra ny amin'ny fitiavanao anay fa tsisy mahasakana tokoa ianao rehefa miasa. Misaotra ny amin'ny fitiavanao anay fa ataonao marina mandrakariva, amarinina zahay amin'ny finoana, amin'ny fitondratena, ka mahajoro vavolombelona, mahataona ny hafa ho anao. Misaotra tompo fa ao anatin'ny fijoroanay vavolombelona de manome toky ianao fa hiaro anay, momba anay, mampandresy anay ny fankapanahy. Misaotra ny am'izay menao anay tamin'ny herinandro indify, ny herinandro lasa manomboka herinandro vaovao zay tompo raha pitso. Misaotra ny amin'ny fitahinao dia tahiny fanoratenanao mendrika mandrakariva, anao mamelany heloka tompo, mamindrafo aminay amasino zay ary okofeny fifaliana sy fiadanam-po ny fiainanay isanandro. Dia ataovy mendrika eo anatrehanao koa ny tanindrazanay, ny fiangonanay, mba ho marina tompo io imasonao. Misaotra Jesoa.